isika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izara ny tenin'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra indray isika amin'ity anio ity indray tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny bokin'ny Genesisy ho an'izay efa nandeha zoma tamin'ny zoma teo dia manana tombony soa amin'ny manandroana masoa antsika ny teny averina amen dao antsika indray boky ateny ao amin'ny bokin'ny Genesisy toko fahenina andiny fadimy ka hatramin'ny fahavalo no raisitsika Genesisy toko fahenina andiny fadimy vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy aritan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany ka izay fisainany rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro ary Jehovah nanenina ny nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony dia hoy Jehovah aringako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay noforomoko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka ambamin'ny voromanidina fa manenina noho ny nanaovako azy andiny fahavalo fa Noa kosa nahita fity teo mason'i Jehovah Romanina toko fadimy andiny voalohany sy ny faharoa Romanina toko fadimy andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika anana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alalany koa no efa nazahoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny amin'ny voninahitran'Andriamanitra nao mbola ampitsika ihany Romanina toko fahenina vadika kely fotsiny ianao Romanina toko fahenina andiny faharaiky ambin'ny folo ary aoka ho tahaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy faharoa ambin'ny folo koa aza vela ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty anarahanareo ny filany ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiany tsy fahamarinana fa hatolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona ary ny momba ny tenanareo ho fiadiany fahamarinana ho an'Andriamanitra amen ireo tenireo no hiaingantsika anio ilay tantara atao amin'ny bokin'ny Genesisy ity no raisitsika voalohany aloha Jehovah nahita ny tany anatin'ny fon'olombelona hoe ratsy reto olombelona reto fa misy fahotana zany hoe ilay izy efa fantany fa resantsika kely aloha ilay tantara ny zavatra an'izy dia ity tamin'izany zany mbola afaka nyfanena mbola afaka hita amin'ny masontsika moa zany ny tany an-danitra sy ny teto amin'izao tontolo izao dia hitan'ireo zanak'Andriamanitra hozy izy ilay teny eo ambony amin'ny andiny fahefatra ny amin'ny Genesisy toko fahenina teo hitan'ireo zanak'Andriamanitra hozy izy fa tsara tarehy ny vehivavy zanak'olombelona mba nisy mba tsara zany tamin'izany dia hitan'zareo hoe nisy tsara tarehy dia ohatra ny tian'zareo ao fa tsara daholy ary misy malahelo bebe modèle le tena mbola kekiky ny Adama sy fa mety mbola tsara be ngeta amin'izany tsotrany dia hitan'ireo anjely zanak'Andriamanitra fa anjely izy ireo tena marina hoe tsara tarehy ny zanaka raha olombelona dia niaraka izy ireo niarahan'izy ireo dia niteraka olona géant moa izy amin'ny teny français teraka olona lehibe zany izy ireo zanak'Andriamanitra ireo anjely niaraka tamin'ny olombelona dia niteraka olombelona misy fanan'Andriamanitra satria ireo anjely ireo dia misy fanan'Andriamanitra ihany koa ao anatiny dia tafapetraka tao anatin'ireo olombelona ireo ny fanan'Andriamanitra dia tsapan'Andriamanitra loatra ilay hoe misy fahotana be ao anatin'ireto tsy mahazo aina ao anatin'ireto olombelona reto tena tsy mety amiko izany ratsy be satria maninona satria tsy voadio izy ireo fa tonga dia tafiditra tao fotsiny fanan'Andriamanitra tsisy fanadiovana so dia gaga ianao hoe zany efa manana fanan'Andriamanitra dia ahoana manana fanahy ianao fa mahasamihafa azy tsika nandalo fanadiovan'i Jesosy Kristy
fa reo olona ireo tsy nadalo fanadiovana dia izay no mahatonga an'Andriamanitra nylaza hoe marikoriko be ilay izy tsy tiako satria tsy nidiovina tonga dia manana fanan'Andriamanitra tsy mety amiko izany zavatra izany izy Jehova tsy mety ary tena nanenina nanamboatra an'ireto olona reto fa aleo reto vonoina aleo reto andao tsika hanamboatra anisy safodrano izy zany rehefa avy eo hamonoana an'ireto olona reto fa saingy izao na tsy ireo olona izay manana ny fanan'Andriamanitra ireo ary nefa tsy voadio tsy ireo ihany fa ny olona rehetrarehetra mihitsy nefa tsapan'Andriamanitra hoe misy faharatsiana ao anatiny afa-tsy izao izy izy Noa zay ilay andiny vavalo teo fa Noa kosa nahita fity teo amin'ny mason'i Jehova fa nanino Noa nahita fity teo amin'ny mason'i Jehova andiny fasivy ary izao no tantaran'i Noa hozy izy Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy eny niara-nandeha tamin'Andriamanitra i Noa zavatra izany no natonga an'Andriamanitra nieritreritra hoe nandray an'izy hoe Noa hafa Noa reto olona reto zao manana fanahiko fa tsy tiako ny any anatiny satria misy voan'ny fahotana ao anatiny dia ny olona hafa akoatran'ny Noa sy akoatran'ireo hoe zanaky ny olombelona sy le zanak'Andriamanitra le resany reto zany reto koa manana an'ilay faharatsiana miaraka amin'ilay fanahy dia vao mainka tsy zaka an'Andriamanitra ilay izy hoe tsy mety ka mila haringana ilay izy dia andao ilay te hilaza aminao hoe ny fivavahantsika dia mifantoka tanteraka ny amin'ny Jesosy Kristy satria tsy misy lalana ahafahantsika makany amin'Andriamanitra raha tsy Jesosy Kristy reto olona reto zao tonga dia nanana ny fanan'Andriamanitra fa tsy izay manana ny fanahy fotsiny ihany ilay izy azontsika ve fa le olona mandalo amin'ilay fanadiovan'i Jesosy Kristy hoe voadio an'i Jesosy zay vao mahazo an'ilay fanahy zay vao sitraka Andriamanitra zay vao mety amin'Andriamanitra ohatra antsika nandray an'i Jesosy aloha voadio isika avy eo ary nareo izy handray fanomezana dia fanahy masina ilay izy tafapetraka ary sitraka Andriamanitra ny toerany fanahy masina eo anatintsika rehefa voadio an'Andriamanitra rehefa voadio an'i Jesosy isika amen zay ilay izy zay ilay tena important be zay mahasamihafa antsika nyreto olona tany amin'ny fanekena taloha izay nahazo fanan'Andriamanitra kao amin'izao fotsiny reto tsisy fanadiovana izy ireo dia tsy mety amin'Andriamanitra zany hoe zao no fandeha ilay izy Andriamanitra tsy hoe alaizy be izy zany ao anatintsika eo amin'ilay fahotana mbola misy tafapetraka ao anatintsika eo tsy alaizy ihany koa izy fa saingy izao no mahasamihafa azy rehefa manoty ianao dia misy an'i Jesosy manapaka an'ilay izy tsy tonga any amin'Andriamanitra ilay fahotanao fa misy an'i Jesosy mifona ao antsika aiza eo an-tany ankavanany iray zay ny dikany iny zay mahatonga an'i Jesosy mijanona eo satria tsika mbola tafanota dia Jesosy to dia mamafa an'ilay izy azontsika ve ilay izany no fitiavan'i Jesosy atsika eo Andriamanitra tsy manaiky fahotana zany tsy manaiky an'izany izy fa eo indrindra natongavan'i Jesosy dia anapaka an'izany vao misy fahotana fafany Jesosy vao misy fahotana fafany ka tsy manatsiny isika eo anatrehan'Andriamanitra satria manino tsisy fahotana voarain'Andriamanitra raha zay ny azahoantsika azy dia izay ny ilazako azy tsisy fahotana tonga any amin'Andriamanitra fa tapaka eo amin'i Jesosy daholo ho an'izay nandray an'i Jesosy Kristy zany ny tombony lehibe zany tena ilazako antsika hoe tena Jesosy ilay finoana isy ilaza aminao ary hoe olombelona iny ka ny any amin'ny finoana sasany no milaza hoe mpaminany ohatry ny mpaminany rehetra ihany iny fa tsinitsinina zany Jesosy za tena milaza aminao tsy voavela helika ianao raha tsy Jesosy voavela le helika ilay napetraka Damaseva ao anatintsika fa voavela ihany koa ilay fahotana ataontsika tsy indraindray ireny noho ny amin'i Jesosy mipetraka eo an-tany ankavanany iray dia manina ao zay izy dia vaky itsika ingely andiny fa Romana toko fadimy teo hoe vita fihavanana isika ka aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ozy izy tsy misy fihavanana azontsika raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy na hifona takin'iny eo ary tsika isan'andro hoe mifona Andriamanitra Jehova fona amin'izao zanao an'izao zanao an'izao tsy misy fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany amen amen misaotra an'i Jesosy tsika ny amin'izany toerana hitoerany izany amin'ny famafanany fahotantsika tsy mijanona atreo nefa fa hitoy isika ao anatin'izany tantara izany ny zavatra misy dia fantatsika zany zay hoe Andriamanitra dia tsy tia fahotana Jesosy manadio atsika zany rehetra zany ve milaza hoe afaka manota zany isika satria misy an'i Jesosy mamafa foana eo misy an'i Jesosy eo mamafa dia mety zany vao mainka ary tsara raha olona mahita hoe raha misy olona matsapa eto androany hoe ay na maheno an'izao afatra zao milaza hoe ay sy libre be leo amin'i Jesosy dia tsy voarainao zay lay fanahin'i Kristy tsy voarainay zao tsy voarainao izany lay fanahin'i Jesosy raha maheno fanararotany ianao anatin'izany fa raha maheno kosa ianao hoe tena te hiova maheno an'izany
tena manosika na iova mahainao zany zavatra zany izay ianao no manana ny fanahin'i Jesosy Kristy ao anatinao kanefa na izany ary dia ny zavatra misy a indraindray isika tafanao kitotoy ihany amin'ny fiainantsika indraindray misy zavatra tsy mety ihany ataontsika misy fahotana ihany tafataontsika le izy aloha tena marina tsy ho afaka amintsika amin'ny fahotana marina zany satria tsika mbola nofo fa kosa misy zavatra azontsika amboarina ao misy zavatra azontsika apetraka ao hoe za tena edivako ity zavatra ity fa tsy hoe avelako fotsiny amin'izao le izy ny zavatra tena mahafinaritra sy tena hoe tsara fiarana amin'i Jesosy a le izy mamela heloka foana dia manaiky anao hanao nouveau départ indray andro any latsaka teo hanao ahoana moa zany hanao fiandohambo avao indray eto hoe tena iova indray eto hiezaka amin'ny fiainam-bavaka hiezaka amin'ny zavatra rehetrarehetra zay no mahatsara an'i Jesosy fa tsisy rehefa any dia any efa niteny aza ay fa mbola mandray foana izy dia hoy am'laza amintsika hoe mbola misy fahotana tafataontsika ihany eny an-dalana eny tanareo reny fahotana zay ataontsika reny zay indraindray le izy négligentsika hoe tsy maninona fa le izy koa ngena izany ary zao hoe fandehany misy lalana anankiray a tsy ho tonga any amin'izay etape ray izay mihitsy tsika mbola mijany eo amin'ilay fahotana zavako amintsika hoe Noa zao teto nahita fitita amin'Andriamanitra dia nahazo mission izy azontsika ve le izy fa isika raha vao mijanona hoe ampanota dia za zay le izy fona indray amin'i Jesosy a dia indraindray moa tsy tafona dia mbola tsy mifo akory fa vao fo amin'ny maraina dia efa voadio akay ambany fahasoavana cercle ohatr' izay ny fiainantsika tsy ho tonga amin'ilay netsoan'Andriamanitra mihitsy isika raha vao izay no ataontsika zay olona rehetrarehetra no vonjen'Andriamanitra dia maninona nomeny fanahy masina ary io fanahy masina io a manana fanomezam-pahasoavana daholo isika noho ny amin'io fanahy iray io ihany ary io fanomezam-pahasoavana io dia ho ampiasainy tsirairay avy amintsika ireo fa tsy ho hitanao mihitsy le izy raha minéglige fahotana ianao hoe tsy manino io ranga donc hoe tanisantsika toizantsika izay rehefa avy efa andaontsika mba hitanisa fahotana kely a tsika mantsy tsika angamba mety efa hoe tsy mangalatra tsony tsy hamon'olona tsy hijangajanga angamba tsy fantako tsy hanao an'le hitantsika ataon'olona hiady amin'olona eny an-dalana ireny mety tsy hanao an'izany tsony angamba isika mety tsy izay fa ho antsika lefa tena ao amin'Andriamanitra dia misy zavatra kely izay mandeha tsy moramora kely iny le izy a ohatrany tsy tonga saintsika hoe tsy mety angireny fa fahotana ary anatintsika any zao ohatrany hoe ndraindray isika ohatrany manana fijoroana vavolombelona zay ohatrany te aneo hoe mety be fiainam-panahiko zany zavatra zany a ohatra miseho azy ho ambony manoloana ny hafa ndraindray tsika tsy te aneo mihitsy hoe mba misy problème ihany zay amin'ny fiainanay fa tsy atao hitan'ny olona mihitsy mba misy olana fa za le mahery be foana ao amin'i Jesosy nefa misy olana misy lainga kely ao ambadika izany zavatra zany manimba zavatra reny zavatra reny tsy tianao ho hita mihitsy ny défaut anao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra satria fa baraka za efa hatramin'izay fanteneny anay milay be tsara be foana fiarahana izy Jesosy fa indraindray mba latsaka kely dia tsy tianao tsy maninona manimba zavatra ao anatinao maninona mikrée hoe za tsy maintsy ambonino reto foana ka tsy maintsy ambonino reto fahotana nge zany zavatra zany fahotana zany mibahana ny ao anatinao mibahana an'Andriamanitra tsy raha veritsika kely indray le resaka marina mamafa Jesosy a fa raha tsisy an' Jesosy mamafa zany hoe dia tsy alay izy Andriamanitra reto olona reto zany misy eo azo zavatra fo rehefa mba solafaka ianao dia tena hoe tena tratra tamin'iny tena zao nazana tena mba reraka tamin'ity fa tsy hoe nimazoko efa hoe le olona mahery be foana za le mahery foana dia tsy maintsy tazomiko io fa afa baraka hoe re mahery re lasa tsy mahery indray ohatra lasa miena indray ny paozin'ny fahitan'olona ana raha vao zany fa indraindray ianao tena Andriamanitra mihitsy ny tia apietry ianao dia mila miaiky eo anatria ianao tena reraka tamin'ity fotoan'ity namotsitra fietrena ny anaran'izany indraindray ao anatintsika eo misy zavatra ohatrany hoe za tsy diso zany a tena marina tsy te hiaiky diso sika indraindray ohatrany hoe mahaoainina be manala baraka be zany dia asiana fialana bala kely eo foana le izy tsy tena hoe zany le izy fa ity zany a izy mihitsy nanao an'le ohatran'izao hoe satria za mantsy mba olona ohatr'izay za ve dia mba ho diso zany tanareo zavatra zany setintsika hoe afaka atao fotsiny amin'izao zany tsy manino zany afona Jesosy afona ianao malala fa tsy mety iny afa baraka amin'le mpiara-mivavaka kareo ngehatra zao zany rehetrarehetra zany a iventsika minima fa zavatra ohatr'izany no mitatra lasa fizazahoana be ny any anatinao any za mamerina an'ity foana rehefa diso ianao dia lazao hoe tena diso tamin'ity zavatra nataoko ity na afaka miteny ianao hoe lazao raha diso fa mifahafantarako anazy tsy diso dia tenenao dia handray ny teninao za
nge tsy malalytsika hoe tsy mety le atao iny koa satria anomezana tsin'olona zay mahatonga atsika ihany koa entanina foana ifanantona satria indraindray tsy fantan'le ataony ohatra hoe tsy mety aminao na tsy mety amin'ny rehetrarehetra tsy malaly izy nataontsika ifanantona dia iresaka dia mifanantona dia hoe zao le zavatra misy fa-tsy hoe iketiketikolona koa ny atao fa ohatran'izao le fahatsapahanay dia manazava izy avy eo dia hitantsika ohatra marina ihany ka rehefa tena niresaka normal ihany le zavatra misy zavatra zany dia zavatra le miodina ao anatintsika ao fahotana kely madinidinika ohatrany hoe madinidinika zany dia aloha zany pastera fa tsy maninona zany maninona zany mibloke anao zany mampatonga anao mizaozao foana zany rehetrarehetra zany raha ohatra hoe andray inona koa mety karazany hafa ataontsika hoe fahotana eo anatrehan'Andriamanitra indray ohatra resaka hitantsika néglige resaka fivavahana ty fiainam-panahy fahotana nge ireny le hoe anao fiainam-bavaka moa zany anao fiainam-bavaka indraindray tsy maninona rangaha mamela helika Jesosy fa tadidio le teny hoe tsy alaizy Andriamanitra le tao anatin'ireo olona tao amin'ireto tamin'ity boky ny Genesis ity satria misy fahotana mahatonga antsika tsy mivavaka nge tsy te hiankina aminy fahotana nge zany tsy miankina amin'Andriamanitra zany ohatrany hoe aloha fa manomboka mahita mantsika ohatra metimety antsinona le ohatran'izao tsy mivavaka tamin'iny dia ohatrany somary mivaha kely ihany le tato fa aloha zany dia hoany amin'ny voalohantsika rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia ohatrany hoe miankina amin'ny Jesosy foana fa rehefa manomboka mizatrazatra amin'izay efa haiko amin'izay ity fa manomboka matoky teny ianao fahotana ny anarany reny zavajavatra reny le tsika mangatsiatsika dia avelantsika amin'izao hoe tena aloha hiandro-kasika avy amin'Andriamanitra mihitsy aloha vao tena hiverina amin'izany fiainam-bavaka sy ny tariny zany fa tena zao aloha za tena tsy amin'izany mihitsy mila misisika ianao na ianao miantso olona hoe tao-bavaka dao amboarana ity fiainam-panahiko ity fa fahotana zany isika mila miankina amin'Andriamanitra isan'andro na ny saitsika na ny fotsika zay no zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika io zany tena hoe mandeha amin'ny tokony ho izy ninina zavatra amin'seho za hiaraka aminao Andriamanitra za hiankina aminao zay lazaiko atsika hoe tsika tsy mangalatra tsika tsy hiady aman'olona tsy hitendratsy olona tsy any amin'izay tsony tsika fa le zavatra madinidinika kely tafataontsika reny ohatrany hoe le any anatintsika any ohatra misy fotoana hoe manao promesy amin'Andriamanitra rapitso atena zao amin'izay rehefa tonga le rapitso tsy hita ihany tsy mety indray eny rapitso indray Jesosy moa mamela helika eo an-tany ankavanany ray iny zavatra ino tena lasa ohatra ny tady ararotintsika le izy indray mandeha ho azy fa iny tokony secours amin'le tena hoe tsika miezaky ny manao mety dia sendra sy lafaka kely sofa teo Jesosy zay ny tena tokony ho asan'iny Jesosy mamindra fo iny fa tsy hoe zay tiana atao io zany azontsika ve le izy misy destination tian'Andriamanitra tongavanao fa tsy mety tonga le izy satria ianao mijanona ao anaty fahotana azontsika ve le izy averiko le teny nahita fidita amin'Andriamanitra Noa 9:5 ary izao no tantaran'i Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny taiza ozy izy teo amin'ny olona niara-belona taminy eny niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa double chance le izy itsika indraindray mantsy eo anatrehan'Andriamanitra ihany ny amboarina dia zay dia vita le izy aloha fa zay olona zay any dia any efaohatr' zao hatramin'izay hatrambolona kely fa za tsy miova zany fa teo anatrehan'ny olona amin'izao vanim-potoanantsika zao zany dia ity sady vavolombelona ianao tsara zany ny imaginao anatrehan'ny olona arak'izay tratra ihany koa tsika rehefa mana volonté ny anao an'izy dia manampy Andriamanitra fa rehefa ozy ianao zay any dia any tsy maninona dia hitantsika le izy zay any dia any tokoa iny tokoa ary fa ato zany eo anatrehan'ny olona zay mpiara-monina azy na mpiara-mivavaka aminy tena hoe zany tokoa ka tena zanak'Andriamanitra zany ka tena mpanompo ary atao amin'Andriamanitra ihany koa dia tena mafy ny zavatra rehetra firana amin'ny tompo isika hoa afaka solafaka nanao azany ary ange mbola nisy fadisoana rehefa avy eo fa tsy hoe tonga dia en parfait zany ny resaka eto tsy izay le izy fa le volonté atsika hoe za tena te andeha amin'ny famarinana manoloana manodidina za tsy hanafitohana tsy hanao fanahiniana hanafitohana ny olona za tsy hanorina zavatra teo amin'ny fanafitohinana ny olona ny anorenako an'ity zavatra androany ity fa tena aloha atao mazava ny resaka dia andeha avy eo anao an'ity zavatra ity tena tantara tena nisy zavatra ohatr' izany misy olona raha ataontsika ohatra fotsiny hoe niaraka ataontsika hoe fiainan'ny couple zany le izy nisy olona zany lahy sy vavy niaraka teo aloha
dia rehefa avy eo reny tao amin'ny tompo hoe tena tsy tia ilay tokony hiaraka amiko sady efa nizatra be dia be hitany hoe tsy io ny tokony hiaraka amiko dia nahita olona hafa izy dia ao anatintsika tonga dia mieritrehitra riko tao amin'ny tompo hoe rily izy dia baibay zany ity iray ity dia izay zany fa sanao hoe manorina tokantrano amin'ny alahelon'olona anankiray tato zay ny ohatra hoentiko amintsika fa ny tena mety amin'izy tena resanao mihitsy tena mialatsiny tsy ianao le izy na tsy fantako izay zavatra rehetra alamino ny zavatra anankiray aloha hoe tena misy zavatra voaraiko mirary soanao mandehana tahaka ny nandehanako resahako anao Jesosy hoe izao io Jesosy io fa tena lalana fa ny lalako androany fa nasainao ary tena milamina tsara hoe nanao izay tokony ataoko fa tsy haiko izay fandraisany azy any aloha fa ny anahy aloha nataoko fa tsy tonga dia manjavona vao miantso azy ny tompo mihitsy ny teny anao hoe tsy ianao hoe aza miantso anahy ny avelao any tsy izay le izy dia tsika mandika izay fiainantsika na inona tsy voatery tsy ny ainanao zany zavatra izany fa izay ny ohatra hoentiko aminao androany hoe alamino zavatra anankiray indrindra ianao anorina zavatra hafa tena hoe amboary tsara ny zavatra rehetrarehetra isika rehefa miaraka amin'Andriamanitra hoy izaho teo dia manana planina ho anao izy ho an'ny fiangonana na ho amin'ny zavatra ny ivelany ohatra asa fanompoana tsy fantatra fa blocage ity resaka fahotana ity blocage ity resaka fanovana tsinitsinina ity misy fotoantsika milaza hoe ahoana ny ahafantarana hoe inona ny antom-pisiko ahoana ny ahafantarana ny fanomezam-pahasoavaka marina hoe atao daholo ny zavatra rehetrarehetra manolo-tena important indrindra ihany koa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra fa ny anankiray ihany koa le fahotana antsika mila manosika mihitsy za zany tena hitanareo le famonjena tena tsy avy amintsika fa ny ankoatran'izay tena mila misisika itsika raha lasa ranabavy za tena milaza amintsika tena mila misisika ianao fa tsy hanao tsony le hoe tsy avy aminao satria ianao efa naray an' Jesosy efa tsy ho anao tsony iny resaka iny aloha fa ny ambon'izay ianao mihitsy mila manolo tena hoe za matoa zany vonjen'Andriamanitra zao mantsy le izy Noa izy nahita fitita amin'Andriamanitra raha naray ny fitiavan' Jesosy Kristy ianao dia nahita fitita amin'Andriamanitra ianao zany tsy nohony aminao fa nahita fitivotsiny ianao dia novonjeny mbola tsara nohony amin'ny Noa ary zany satria Noa nanao ny nety zay vao nahita fity fa ianao tsy nanao ny nety nahita fitita amin'Andriamanitra ihany dia mbola inona ihany zavatra ho lazaintsika ao anatin'le izy hoe aloha rehefa fahotana dia izay zany tsy mila fantariko koa nge ny antom-pisiko fa aloha za hivavaka fotsiny eto rehefa lahady na larobia zay fotsiny dia fa ampy izay toe-po zay koa dia efa fahotana tsy misy olona nateraka ho andray fotsiny entoroteny dia ampahirezina fotsiny tsy izany manany fanahy afaka mampahery antsika foana fotsiny raha zay ny ilainao fa ianao ny ilain'Andriamanitra ho ampiasaina ianao eto anivo fiangonantsika inge mbola mila karazana fanomezam-pahasoavana be dia be fa tsy ampy so ianao iandro hoe efa misy anankidimy reo pastera ampy tsara ny atao mbola misy zatra tsy ampy fa mbola mila zavatra ny anatintsika any za tsy miteny hoe mpanota daholo isika fa samy mandinika ny etratra hoe maninona ny ohatry mibloke eto foana problema mantsy raha vao misy fahotana le nyteneniko teo zao le hoe mety zatra tsy fantatsika fa miodina any anatin'ny fo fa misy amintsika mety mbola voafatitra mifankam-panahy ratsy ohatra dia ny andro tokom-piainantsika iady amin'iny foana hoe za mbola zao Jesosy dia tapitra ihany ny fiainana tsy nahazo ninina angentsika maky teny eo am-bokin'ny Jakoba Jakoba toko voalohany andininy 12 Jakoba toko voalohany andininy 12 sambatra ny olona maharitra fakapanahy fa rehefa voazatoetra izy dia andray ny satro-boninahitry ny fiainana izay no lazain'ny tompo omena izay dia azy amen sambatra ny olona maharitra fakapanahy ty fakapanahy ty tsy le fakapanahy hoe tiako angalarina be ry zavatra ry fa le fizahan-toetra le zavatra mafy ahoana le hoe maharitra tsy miovy ianao na mafy ary ny zavatra mahazo anao tsy miovy fa miankina amin'i Jesosy foana hoe na efa miala amiko daholo ary ny olona rehetrarehetra io fivavahanareo io foana ny ianareo jerety mahazo ary matetika plus tsika miditra plus misy an'izay zavatra izay misy eo plus tsika miditra ao anatin'ny fanompoana dia mafy ny zavatra misy dia vao maika koa mahita daholo manodidina hoe nanomboka mivavaka io fa jerety fiainany fa ao anatin'iny ianao lazaina mihitsy mifikira mafy amin'Andriamanitra ao anatin'ireny fotoana ireny mba tena hoe ianao le olona sambatra maharitra ny fakapanahy fizahan-toetra tsy izay zavatra mafy rehetrarehetra satria rehefa voazatoetra izay finoana izay hoe za miankina tamin'Andriamanitra dia andray satro-boninahitra amin'ny fiainana izy le satro-boninahitra amin'ny fiainana eto dia
tsy voatery foana le any an-danitra ity fa miverina amin'ilay teneniko teo hitanao amin'izay hoe tika ny antsoina anahy zaho kay fanomezam-pahasoavako ary afaka andeha amin'ilay izy amin'izay hitanao rehefa fantatsika fanomezam-pahasoavana ray rehefa fantatsika hoe natsoina ho intsika ny anankiray a dia rehefa eo amin'izay tsika ny manolotra be dia any amin'iny amin'izay satro-boninahitsika rehefa any an-danitra dia mantsika manompo any amin'ny tsy niantsona anao ny ataonao a tsy hoe rehefa manompo fotsiny dia mahasatro-boninahitra amin'ilay tsara indrindra ny an-danitra tsy izay fa rehefa manompo aiza eo amin'ilay niantsona anao eo amin'ilay ianao mety natsona ianao tena hoe hivavaka ianao ilay tena mpanao intercession zay ny niantsona anao fa zay olona zay koa mety mandalo fahakamona indraindray a satria hoe zay olona ohatray zany dia tena mazoto be foana ay nareo kosa mazoto be foana nareo zany manao an'izany mety mandalo fahakamona fa ny divanao l izy ny toherinao l izy satria tia ny antsona anaty zavatra ity mila mpivavaka mila misy olona mivavaka reto-pino reto ankohonany reto dia zany dia hivavaka misisika ianao dia renao confirmation any anatimany hoe tena renao tompo ilaza aminao hoe ianao tena natao olona mpitondram-bavaka ny fiangonana tena misy fifaliana ianao anatin'izany zavatra zany dia afaka ny anolotra foana ianao rehefa aveo hoe za tena andeha tena hivavaka ho an'reto ankohonany reto fa misy amintsika mantsy zay tiatiana ihany ianao mety natao mpivavaka hoe manao intercession fa ianao hisisika évangélisation foana tsara be a tsy ratsy zany tsy hoe tsy mahazo manao évangélisation akory fa rehefa andeha avy eo tsika andeha avy eo tonga ny an-danitra dia ahoana ny zavatra amin'izeo aonao zay izy pasteur Bernard zay migodi kely fotsiny mipetraka eto zay izy nanao ihany ianao fa iny tsy le niantsona anao nataonao fa zay tianao teno fotsiny tsara le natao a fa efa misy olona indray natokana ho an'iny zavatra iny dia sisianao le izy tato amin'ilay ny andrasana nataonao tsy nataonao zay ny ilazako amintsika mila fantaritsika izany zavatra any fa misy blocage nefa le fahotana miodikodina ao anatintsika ao amin'ilay bokin'ny Romana toko fa 9 teo izy nilaza hoe aza avy aloha vagina koa aza vela ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty anarahanareo filany hitanareo izy tena zavatra tena toerina mihitsy aza manaiky rehefa mipasy zao le resaka raha resaka fiarahamonina ihany ny resahako ihany io aky ohatran'izao ny toetran'io sy milay be tsy mety diso mihitsy ny anazy foana ny eno ny anazy foana zay teneniny foana mila rana zao maino an'izay ianao any anatinao andina ny zavatra misy eno a zako nahita zany makamy io rangahy atao an'izao ataontsika an'ilay to dia cas pratika zany zay resaka izay avelanao anjaka ao anatinao ilay zavatra ratsy mety hoe azo raisina tsara ihany ilay zavatra tenen'ilay olona raha ohatra ka raisinao amin'ny fanampiana ilay izy avy eo ndao ary izy resany ndao amboarina ary ilay izy fa raha vao avelanao anjaka dia ampasinao amin'olona hafa indray dia ampasinao amin'olona hafa indray dia mahazo daholo ny olona rehetrarehetra fahotana ny anaran'izany blocage bloqué eo ianao tsy ho tonga eo amin'ilay niantsona anao mihitsy ianao fa rehefa maheno zavatra tahaka izany dia tena mila miresaka isika hoe ay zany hoe fahitanao azy ndao aloha jerena ndao aloha resahany na ndao jerena raha mbola miverina amin'ny manaraka zany hoe mpanao azy zay dia zaraiko amintsika raha sao dia mba misy mahasoan'ny hafa izy rehefa mahita zavatra tahaka izany dia hoe tsy maneno ndao aloha jerena raha mbola miverina fa mety hoe mba kisendrasendra fotsiny izy mba tafiteny an'izany mba tafanao an'izay fotsiny izy fa tsy hoe tena zany ny identitéany fa rehefa manomboka miverina izy dia ay tena nataony izy ndao ary izy resany ndao hifanampy zany zavatra zany tena sitraka Andriamanitra tsy mitoetra amin'ny fahotana ianao anatin'izany fa manao sitrapon'Andriamanitra ho anao izay naray ny fitiavan'i Jesosy Kristy a androny te hilaza marina mahita fitia ao anatrehan'Andriamanitra ianao noho ny amin'i Jesosy fa zao ilay Jesosy mamindra fo koa hoe mba jerentsika ay Jesosy mamela merci sotra betsaka respect an'Andriamanitra fa respect amin'i Jesosy ihany koa ataontsika nanova famindra tapitra ity 2025 kely sisa tapabolana sisa rabesaka tamin'ity taona ity mety nisy zavatra tokony ho fantarinao fa mety tsy fantatra fa nisy blocage tao hiditra taona vaovao isika aza vela hitovy any tamin'ity taona ity io taona ho avy eo amen ndao tsika hiroso aza mijanona amin'ny toerana anankiray zany fa tsy mety zany mila miakatra misisika foana tsika miakatra mifiarahana amin'i Jesosy tsy tapitra zany ange io misy zava-baovao foana omen'Andriamanitra eo rehefa le milaza an'lay nanao miracle azan-drano somofo iny ange Jesosy tsy lany le izy dikany zavatra inge misy raisitsika amin'ny fiainam-panahy zany le izy misy zava-panahy maro be tian'Andriamanitra hampanovina atsika manana sakafo be deaibe omena atsika io Andriamanitra io ary tsy lany le izy
tsy lany le hazan-drano sy le mofo mbola nisy ambony. Misy zadra be deaibe tena tokony miasa amin'ny alalantsika fa aoka tsy ho bloqué tsika noho ny amin'ny fahotana. Fahotana zany a zavatra efa resin'i Jesosy zany dia tsy tokony andehanantsika araka izany intsony fa za tena milaza hoe voafatitra eo isika tena mamatotra le izy a tsy ahafahantsika miroso fa mila mandray décision ianao androany hoe za Jesosy a mahatonga an'io tsy afaka mantsy a misy fotoana koa tsika mihitsy ny te hijanona amin'le izy ohatrany hoe eny ka efa toetratoetranay ihany moa ty belody dia fianakavianay ohatran'izany dia misy dadatoanay zay a tena ao amin'ny tompo izy a fa izy tsy niova mihitsy taminazy dia mitsainy mety ohatr'izany koa ngamy zahako taditady excuse ohatray dia tsy ho afaka mihitsy ianao raha vao zay ny ataonao tsy ho afaka dia rehefa manoty ianao rehefa tafanoty ianao dia miverena fotsiny amin'i Jesosy tsisy lalana hafa hoe tena aloha rapitso mihitsy fa tena menatra be a eo ny eo anao to dia miverena amin'i Jesosy. Izy toa tiany resahanay dia ohatra nefa nyresaka kely tety any izy toa tiany resahanay dia sady somary amaranako anyresaka ihany rehefa misy fahotana dia miverena amin'i Jesosy. Misy olona anankiroa samy nanota teo anatrehan'i Jesosy a mpianatra le izy ndray izy ndray Jodasy ndray Jesosy ray Petera samy nanota izy ireo. Efa fantatsika hoe neny Petera ny ratsy kokoa satria nandahan'i Jesosy tsy hoe tany ambadika izy nandahan'i Jesosy ao plus fa teo anatrehan'i Jesosy mihitsy tsy fantako io sady tsy indray mandeha fa impiry intelo. Dia ina indray ny Jodasy nanolotra anazy zany hoe nanolotra an'i Jesosy tany amin'ny fariseo tany amin'ireo olona ireo dia hovonoana zany hoe nanolotra olona hovonoana zany a sady nahazo vola izy tao anatin'izay samy nanota izy ireo fa inona ny mahasamihafa n'izy ireo Jodasy nanamely tena dia inona ny farany namoy tena. Petera naninona Petera nanantona an' Jesosy Kristy avy eo na dia nanota ary izy dia inona zatra nahazo amin'ny Petera nahazo fahateram-baovao izy nahazo fanahy izy rehefa miverina ny ona tamin'i Jesosy izy dia tonga dia tsisy resaka akory hoe eniko anginy e tsy niteny an'izay akory Jesosy tsy efa niteny a tsisy an'izay fa tonga dia toy ny resaka ny Jesosy tsisy resaka to dia mitoy izao indray zavatra ataontsika manana dia nomena ho fany masina fahateram-baovao ny zavatra azon'ny Petera le anankiray to dia namoa ny tena. I Jodasy ve tsy nahazo famelan-kely ka raha miverina tao amin'i Jesosy hoe isika nahazo izy raha miverina fa problème antsika mantsy ohatran'izay rehefa disodisy kely eo amin'ny tompo dia manalavitra tsy manalavitra le izy fa manatona vao mainka manatona an' Jesosy ianao mba hositranina satria zao fahotana voaloha nanolotra an' Jesosy fahotana faharoa namoa ny tena mitatra io ianao zany vao mieritreritra hoe hiala amin'i Jesosy a dia vao mainka io me mitatra le zavatra ratsy fa zay manakaiky an' Jesosy a vao mainka me mahazo zavatra tsara me mahazo famelan-kelika. Zay dia nitenenako antsika hoe miverena amin'i Jesosy foana dia voadio ianao dia rehefa voadio ianao dia misy fiovana ao anatinao manomboka mety tena iainanao hoe tena me mandeha en perfection a tsy ho perfecta tanteraka moa zany isika fa mandeha misy fahatsarana ary mahazo aina ilay fanahin'Andriamanitra tafapetraka ao anatintsika dia tsy ianao le olona tenenin'Andriamanitra hoe marikoriko ana reto olona reto mba tsy ho ianao ane izany fa ianao le olona tenenin'Andriamanitra hoe ary dia nahita fity tamiko a iranina tsy fantako nahita fity tamin'Andriamanitra ianao dia ozy amin'izay Andriamanitra tena miezaka izy a fantako izy fa olombelona fa miezaka izy manaraka ana miezaka izy miala amin'ny zavatra rehetrarehetra miady amin'ny zavatra rehetrarehetra bon fotoana zao a omeko anazy amin'izay ty zavatra ty omeko mission izy ary Andriamanitra rehefa manome mission a manome fitaovam-piadiana izy tia ny famezam-pahasoavana anao tia ny tokony anatoninao makariny tokony mety aminao dia mandeha amin'ny tokony ho izy amin'izay ianao. Raha lasa ranabavy mbola lava be iny taona 2026 iny mila miroso isika asory daholy amin'izay zay zavatra fahafany anatiny any resao amin'ny tompo zao mantsy le izy manomboka fantatsika amin'izay hoe mety zay ka blocage koty a mety zay mahatonga nataraiky eto satria le izy mantsy tsy hoe tsy te hanome Andriamanitra fa lesaintsika lasa focaliser any amin'ny resaka hoe le teneniko teo hoe lasa titena ny na tsy maintsy safoana ihany aloha ny lasa aloha fa tsy tiako raha vao misy aloha mihoatra anazy zany tsy maintsy safoana ihany ny atao an'izao rehetra hitanareo raha vao zay miodinao dia iny zany zavatra zany zay vakitsika ko aza vela ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty anarahanareo ny filany nofo zany zavatra zany fantatsika fa ny filany nofo tsy maheno an'Andriamanitra
mifanohatra izy ireo, fanasy nofo zany mifanohatra izy roroa, mifanosika ireo zavatra ireo. Normal be anao raha tsy mahainao an'Andriamanitra satria le fihevitry ny nofo manjaka ao anatinao. Tsy rehinao mihitsy ny fihevitry ny Tompo dia eo ianao fa raha sitrapon'ny Tompo amin'ny fiainako ity mba aiza ihany ary zaty. Ka fihevitry ny nofo ny lehibe ao anatintsika mahatonga zany fa Andriamanitra tena te hiresaka kely ange fotoana iainantsika eo amin'izao tontolo izao tena kely. Maika mihitsy izy nilaza hoe zao atao, zao ny anjaranao eo amin'ity fiainana mandalo ity, ianao le mpanao an'izany. Zao izantsika fatarina amin'izay zany amin'ny taona ho avy iny, manaova mise au point mihitsy any anatinao any hoe reto ny zavatra mbola tsy vitako, reto mbola zavatra mamatotra anahy, mila ialako reto Jesosy mila miova amin'reto zavatra reto samy mamantatra ny tenany dia afaka ny ho tonga tanteraka amin'ity teny tahaka tamin'ny Noa ty hoe fa Noa kosa nahita fity teo imasin'i Jehovah ka tena niraka anazy amin'izay Jehovah avy eo hoe zao ary ny ataonao. Raha vao manao kitotoa isika dia tsy te haniraka zany Andriamanitra fa isika ny tsy mahaino azy. Zay ny tena malaza azy, tsy rentsika izy satria le fihevitry ny nofo manjaka. Fa rehefa araka ny fitiava araka ny fon'Andriamanitra isika dia rentsika izy miresaka. Amen. Zao tsika hitsangana dia hivavaka. Tsy haiko izay zavatra nikasihan'ny Tompo anao tsy voatery izy rehetra no anjara ho anao fa mety misy partie kely fotsiny dia raiso zany dia resao amin'ny Tompo mihitsy hoe Jesosy ampio mba hamohy be ato anatiko izany. Ary rehefa mamohy be ato anatiko izany teninao voaraiko izany dia hoeto amin'ny fiovana mihitsy fa za te handeha amin'ny sitraponao Jesosy misy antony namonjenao anahy. Dia lazao mihitsy izy hoe misy fanahinao ato anatiko dia manafamezam-pahasoavana io fanahy io te hiasa io fa hatramin'izao tsy fantako le izy Tompo. Inona le izy? Tsy resaka fanamelohan-tena no hoentintsika eo aminy satria na misy fahotana ary ianao dia io te hoe Jesosy mandray anao foana. Dia resao mihitsy hoe raiso Jesosy raiso fa za te hiova, za te hiroso. Fa za mila mamohy be amin'izay ao aminao Jesosy, mila mavokatra ao aminao amin'iny taona ho avy iny.